dia efa miarabana rehetra tafaverina soma tsara eto amin'ny chaîne imisy ihany ity mazava ho azy androany a dia ity maquillage ity a no ampianariko anareo a mety tsara mihitsy izy ity ho an'ny Saint Valentin dia raha ohatra zany a ka liny ianao a dia ndaovetrena amboatsika anazy a dia ny primer tena tiako be ity primer ity tatoato a dia ity zany aloha ny ampiasaiko androany Smashbox Photo Finish Foundation Primer dia ny eto ampovoany tarehiko aloha ny anomboako anazy a dia avy eo aisako eny amin'ny sisiny dia hoe mampabe menaka be salanina raha ny crème hydratante ampiasaiko amban'ity dia matifier ny tarehiko foana izy ity dia tena tiako be izay ihany no ampiasaiko amin'ny base androany a dia mandra-piandry an'ilay izy ho maina dia anao volomaso vetivety aloha tena tsy ara-iasa amiko mihitsy ity volomaso raha ity androany ka dia avelako eo aloha leo be za matahotra nareo fa mampimebe zao mipaoziko fa amboarintsika io rehefa avy eo mazava ho azy ok dia hiditra amin'ny fond de teint tsika fa efa maina ilay tamin'ny tarehy dia ifitimi avy amin'ny Maybelline no ampiasaiko amin'izay vao azoko ilay tena lokoko dia izay no tiako ampiasaina an'ity sady tiako anaovana revue ity amin'ny teny anglisy dia ny natural beige na beige naturel no lokoko 220 hitanareo amin'izao fa kely fotsiny no ataoko amin'ny tanana dia io dia ampy amin'ny tarehiko iray manontolo ity Real Techniques Beauty Sponge ity no ampiasaiko zany hoe Beauty Sponge ilay izy Real Techniques no marikany nareo ilay zatra n'ilay zahako tsy manisy fond de teint eto somary ampiakariko kely ilay izy satria hitako hoe tsy ampy loatra ny couvrance ilay concealer dia indraindray somary ohatrany hafahafa be ny eto rehefa ela ny ela dia apekako kely ety any zany le fond de teint fa tsy miakatra be aty amin'ny maso akory izay mandreraka na mampiasan'ity Real Techniques ity misintona produit be le izy ok dia ifindra amin'ny concealer aloha isika dia efa hitanareo teo angamba le concealer ity instant anti-age concealer avy amin'ny Maybelline dia ny lokony 22 beige rosé no ataoko somary fotsifotsy kely ihany izy ity aminahako fa ataotsika izay apety azy dia mazava ho azy ny antony anaovako an'ilay concealer somary fotsifotsy kokoa noho ny lokony fond de teint koatr'izao dia ampiasaiko izy ho highlighter ihany koa dia tsy andrasanao maina ilay izy fa tonga dia asiako poudre ambaniny ny palette zao ampiasaiko dia makeover essential palette avy amin'ny shop Miss A azoko maimaimpona izy ity gift with purchase zany hoe fanomezana azoko avy rehefa nividy zavatra maromaro ok ny antony ilazako hoe tsy maintsy atao haingakaingana ilay izy satria mba tsy tiako maina leo ambany ilay concealer ambany masoko iny dia malasa misy rida aingana ok dia ilay mavomavo no nataoko tao ambanin'ny masoko ny mavomavo ity somary manopy somary beige beige ity no ataoko amin'ny tapikandrina sy ny zone T zany dia ity borosy avy amin'ny BH Cosmetics ity no ampiasaiko tsisy anarana ilay izy ny borosy anankiray ilay borosy nampiasaiko teo avy amin'ny Crown small cheek contour dia mazava ho azy tsy manao bekiny tsika androany satria ny poudre ampiasaina tsy poudre libre ok dia ny matroka indrindra amin'ity palette no ampiasaiko ity dia ilay borosy miaraka aminy no ampiasaiko tiako be mihitsy ity borosy ity rehefa manaovana contouring surko ny excès ny pomety izay ho ampiasaiko dia avy amin'ity ELF blush palette ity dark no lokony ampiasan'ity somary misy mangirangirana ity dia ELF stippling brush no ampiasaiko
somary ohatran'ny clown ohatran'ny clown fa sorisoriky kely aloha. Ok, tsy hita tsara amin'ilay caméra le izy fa raha amin'ny fiainana andavanandro dia tena be loatra mihitsy izao anaovako izao. Dia akan'ilay palette teo ihany fa ilay tia anankiray ity le ampovoany sy tsy dia matroka loatra izany nataoko amin'ny orona. Tsy tiako hita be contour de be ny oroko. Zany hoe eto ny atao dia eto. Borosy ampiasaiko ity avy amin'ny Wish. Fafafafako kely fotsiny eto amin'ny lohan'ny orona dia hoentiko miakatra ty ambony aty. Izay ambiny amin'ilay borosy ataoko kely eto fotsiny. Vita izay dia ampiasa zavatra vaovao tsy mbola hitanareo mihitsy ity. Efa nampiasaiko efa elaela izy ity fa tiako ampiasaina androany indray. Max Prep and Prime avy amin'ny MAC izy ity dia lavender no fofony. Izao ny fahalaviran'ilay izy tiako be mihitsy izy ity satria manerinerika kely fotsiny tsy hainao akory hoe misy be sady manitra be izy. Ok, ny anamboarantsika anazy aloha dia ilay concealer teo no ataontsika ampiasaintsika ho base. Fangaroko amin'ny tanako ilay izy aloha mba andehanan'ilay fond de teint tsara eo ambonin'ilay maso dia akan'ity poudre ity dia ataoko ambonin'izay concealer teo. Izy zany natao mba ho moramora kokoa ny fandehanan'ilay manjamaso azy atao eo ambony. Vita izay dia asehoko anareo ny palette izay ampiasaina dia ity Morphe ity 35N 35N no anarany. Ity loko ity no ampiasaiko ataoko ambany volomaso. Ok, vita izay dia hifiditra amin'ny loko manaraka ity loko ity no ataoko lokony transition. Dia borosy somary ngezangeza ohatry izany ampiasaiko avy amin'ny Wish izy tika tsisy anarana. Dia vita izay dia hiditra amin'ny lokony creux tsika na ilay lavaka izay eonan'ny vodimaso sy ilay taolamaso. Dia ity loko ity indray no alaiko atao lokony ilay creux. Dia borosy somary précis kokoa no alaina ity avy amin'ny BH Cosmetics tsy misy anarana ilay izy. Dia amin'ity zany tonga dia eto amin'ny eto zany eto amin'ny sisiny eto fa tsy makaty anatiny aty zany eo ny asian'ilay loko. Ok, vita izay dia hiditra amin'ny loko amin'ny sisiny amin'izay tsika. Borosy somary mispirana ohatry izao aloha ny ampiasaiko avy amin'ny BH Cosmetics koa ity tsisy anarana. Dia ny loko ampiasaiko dia ity volomparasy ity. Dia ataoko mispirana ohatry izao no ametrahako an'ilay loko eto amin'ny sisiny eto. Dia somary hoentiko miakatra ohatry izao mispirana ohatry izao ihany koa ohatry ny hoe ohatry izao zany ilay borosy. Miakatra kely fotsiny fa tsy miakatra be zany hoe eto fotsiny zany. Ok, vita izay dia aka borosy fisaka sala amin'izao ako ny ity avy amin'ny Morphe tsisy anarana ilay izy. Ilay loko teo ihany no alaiko dia ataoko amin'ny sisiny maso. Hitanareo aty ambany be aty mihitsy ny tanako satria tsy tiako azevatra be loatra ilay izy aloha fa ampitomboana tsikelikely. Vita izay dia hiditra amin'ny eto ampovoany amin'izay tsika. Tsy mora ity fa mila maharitra tsara ianao, mila passion tsara zany, patience tsara ianao manao anazy. Alaina ilay concealer dia maka borosy fisaka sala amin'izao dia anao an'ilay half cut crease tsika. Alaiko ilay produit amin'ilay éponge kely eto. Ezahako betsabetsaka mihitsy satria lasa ohatran'ny mamatrapatrana be, ohatran'ny hafahafa be izy raha tsy betsaka ilay produit.
ataoko avy aty amin'ny sisiny aloha avy aty ambany aty dia ampiakariko rehefa miakatra rehefa mijery miakatra ohatr'izao za dia iny concealer iny lasa mifindra aty ambony aty dia ainy zany nahafantarako hoe hatrany no mila asiako concealer. Dia tsy matahotra mihitsy zany mampiakatra maso amin'izao satria efa misy an'ilay concealer eo ambony eo. Dia maka brosy somary précis kokoa ohatry ity koa tsika vamory fity tsisy anarana fa efa nasehoko anareo hoe alafa koa manana an'ilay izy kely ohatry ity fa maloto ny anako. Okey, dia ohatry sahala amin'izay ihany no atao fa mandeha eny amin'ilay sisin'ilay tokony misy an'ilay concealer zany amin'izao amin'ny an'ilay précision tsara eto. Okey. Kariko tsara ty zany le izy manome an'izay précision zay. Dia ny spapa amin'ity koa ampidinina somary midina zao ilay maso dia amin'izay mba hita tsara ilay vody maso. Atao tsikelikely milamina tsara kalma tsara dia zana ampitoviana le izy mazava ho azy vita zay dia hiditra amin'ilay loko atao eo amin'izay tsika dia ity mavokely ity no atao eo. Dia brosy fisaka aloha ny asiako anazy dia asiako an'ilay rehetrarehetra tsy makeny amin'ny sisiny aloha za satria ity brosy ity tsy mety ho an'izay. Okey, dia maka brosy hafa madio ako anasiako an'ilay sisiny eto ohatran'ilay brosy nampiasana teo ihany fa madio. Tena apiko tsikelikely re izy ilay hitanareo dia io ilay ampidinina kely midina kely amin'ny maso mba ho azy ilay ety. Dia alaitsika ilay brosy teo ilay nisy an'ilay volomparasy teto amin'ny sisiny dia atao mihaona amin'ilay mavokely eto mba tsy dia hita be hoe teo ilay mavokely no mijanona. Dia alaina indray ilay brosy na fanafangaroana dia afangaroana kely ny sisin'ilay volomparasy. Dia averina amin'ilay lokony transition teo fotsiny zany ataoko aty dia averiko midina aty ambany aty. Okey. Vita izay dia tsy manina raha mbola tianao fangaro kely ihany le izy. Izay dia hiditra amin'ny loko eto ambanitsika dia brosy somary manify ohatr'izao fisaka fisado ohatr'izao no ampiasaina dia ilay volomparasy teto amin'ny sisiny no atao eo. Eto amin'ny sisiny maso fotsiny fa tsy miditra aty aveto maketo. Vita izay dia hiditra amin'ny pensily hazo tsika fa amin'ny Urban Decay ty ampiasaiko ty Glide on Eye Pencil Stray Dog no lokony. Dia asiako ihany koa ny aty amin'ny ambany volomasoko ambony. Raha ohatra ka mbola tsy zatra an'ity ianao dia afaka ataonao ohatr'izao ihany koa sokafanao ohatr'izao maso dia eny manoratra fa idiran-drivotra masoko dia tsy tiako atao an'izay. Mahafinaritra an'ilay pensily hazo io zany tsy maintimainty ilay izy fa somary gris-gris dia mety tsara. Vita izay dia hiditra mascara amin'izay tsika mascara primer efa mahazatra anareo ty ho ampiasaiko ty L'Oreal Voluminous Primer avy any amin'ny fotony dia miakatra ohatra manao zigzag kely ohatra manongo volo hogona ilay izy. Ny mascara zay ho ampiasaiko dia ity Colossal Big Shot mascara avy amin'ny L'Oreal Maybelline ity
Hydrofusion anarany alaiko le izy dia ho asiako mascara ny eto amin'ny ambony volomasoko eto zany hoe tsy ny volomasoko rehetra fa ny aty ambony aty mba hanome alavana an'le izy bebe kokoa. Ok, dia hiditra amin'ny volomaso ilany amin'izay tsika. Sahala amin'ilay teo ihany ny fanasiana ilay mascara somary gogona kely. Ok, dia zay sara dia vita ny maso dia hiditra amin'ny molotra indray tsika. Ny lokomena izay ho ampiasaiko androany dia lokomena avy amin'ny EOS Studio shop Miss A, shop Miss E, EOS Studio Fab no anarany. Dia ilay Wonder Matte zany ity. Ampiasaiko koa zany lohan'le izy amaritako ny molotro dia mandra-piandra le izy maina kely aloha dia hiditra amin'ny highlighter tsika. Dia ny highlighter izay ho ampiasaiko androany dia ity highlighter avy amin'ny Makeup Revolution ity Vivid Baked Highlighter Powder no anarany Peach Light ilay loko. Dia ity brosy blending crease brush avy amin'ny Crown ity ihany ampiasaiko, fampiasako matetika izy ity. Efa elaela tsy nampiasa an'ity loko ity somary hafahafa. Dia izay ambony amin'ilay brosy fotsiny nampiakariko kely eto ambony volomasoko eto. Tsy adino ny orona eto fotsiny no asiako anazy sy eto. Izay ihany. Tsisy toa mamidina be ilay izy fa indraindray trop loatra izay. Dia eto amin'ny molotra. Ity NYC Smooth Skin Pressed Face Powder ity no ampiasaiko warm beige ny loko. Ampiasaiko amin'ny toerana rehetra izay tsy nasiana an'ilay poudre teo zany hoe ny jaune thé. Dia ity powder brush avy amin'ny Bare Mineral ity no ampiasaiko Full Flawless Face no anarany. Averiko asiana le Max Fix Plus fotsiny amin'ny farany. Eny zareo fa dia izay indray ny fampianarana androany manahoana fahitanareo anazy, tianareo ve le izy sa tsy. Dia mirary anareo anana fety mpifankatia mahafinaritra miaraka amin'ny olon-tiana, miaraka amin'ny ray aman-dreny, miaraka amin'ny zanaka, mety daholo zany miaraka amin'ny havana tiana, namana tiana, mety daholo rehefa olon-tiana zany fa tsy voatery hoe mivadinao ihany na nisipanao ihany. Eny zay indray ary ny androany fa dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery. Aza adino ny manaraka anany amin'ny réseaux sociaux any foana rehefa tsy eto amin'ny YouTube. Dia izay indray ary fa dia misaotra betsaka dia manaraka indray veloma daholo. Dia misaotra betsaka anareo nijery an'izay vidéo izay. Raha ohatra ka nahafinaritra anareo ilay vidéo dia aza adino ny manome j'aime anazy na pouce en l'air. Manampy ana be dia be tokoa izay mba ahafantarako hoe tianareo ity karazana vidéo ity. Dia aza adino ihany koa ny misabone amin'ny chaîne. Cliquez eto amin'ny tarehako boribory eto ahafahanao manao an'izay fa dia manampy ana be dia be tokoa izany. Dia raha ohatra ka tianareo no mijery ny vlog fiainako isan'andro dia eto izay vidéo izay. Dia eto indray kosa ny vidéo manaraka.